Falmerabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy izay mpanaraka an'izao fandarana izao na ny fandarana eto amin'ny chaîne YouTube Pasteur Tova na ny fandarana eto amin'ny page Pasteur Tova na manisan'andro ihany koa izany. Tonga indray ny fotoana ifampizarantsika afatra foy avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, avy amin'ny alalan'ny soratra masina izany. Amboky Romaina toko 7 dia ny 9:20 dia misy teny tahaka izao hoe koa izay tiany amindrana foa no amindrany fo ary izay tiany ho amafina foa no amafiny fo. Ny zavatra mila fantatritsika ao anatin'ilay resaka aloha dia zao lay famindram-po izay resahana eo dia tsy famindram-po hoe mbola velonaina misakafo salama sy ny sisa rehetra fa famindram-po amin'ny mahazanak'Andriamanitra, famindram-po amin'ny atao hoe iasan'Andriamanitra any anaty ao anatin'ny fiainana. Dia lay fanamafisam-po ihany koa zany dia tsy iasan'Andriamanitra any anatiny fa amafisiny ihany dia lasa amin'ny teny frantsay izy hoe insensible, zany hoe tsy andairany zavatra mitranga. Ohatra tsotra zao nomeko anao misy karazana olona be dia be izay nambaran'i Jesosy, nisy fotoana izy nanao toriteny tany amin'ny aleoka toko 9 raha tsy diso ako mikasika an'ilay mpanan-karena sy Lazarosy dia nangataka lay mpanan-karena hoe mba andefaso an Lazarosy ireo rahalako Andriamanitra ry Abrahama raiko fa raha mahita maty mitsangana izy dia ho resy lahatra ny amin'izany filazantsara izany fa mafy loatra ity manjoa ity. Dia zao nambarany Abrahama hoe manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy aoka izy hiaino an'ireo, fa raha tsy miaino an'ireo izy na dia misy maty mitsangana raha dia tsy haino izy, dia tsy hino izy. Dia takizany ihany koa misy olona be dia be eto amin'ity zao tontolo zao ity ninninona mitranga eo masony, ninninona hitany masony, ninninona zavatra mitranga sy miseho dia tsy afaka ny ino izy satria no amafisina ny fony. Nisy fotoana zanak'Israely na dia nampisehony Jesosy ny mirakla be dia be tsy misy toy izany ary dia tsy nino izy satria zao mifanambaran'ny tenin'Andriamanitra mba hijery any masony, hiaino any sofiny fa tsy ahita izy ary tsy andre fa andrao izy ahita ozy izy na andre dia hibebaka dia ho avelako ny elona. Andriamanitra mihitsy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanamafisam-po any olona izay minisy miziriziry rehefa avetsika hijery hoe rehefa inona Andriamanitra no manamafofony olona io, fa Andriamanitra ihany koa ny tompona andraikitra amin'ny famindram-pon'ny olona, mampatonga ny olona sensible. Isika zany raha ohatra ka nandray ny filazantsara, raha tena noraisinao marina le filazantsara, raha filazantsara tena izy noraisinao fa tsy nolovaina tamin'ny ray aman-drenina, nolovaina tamin'ny pastera na zavatra nianarana tany ampianarana tamin'ny école de théologie na tamin'ny fianarana sekoly alahady sy sisa, zay tsisy ratsy averiko foana, fa raha zavatra lolovaina sy fantatry ny ati-do tahaka zany no fahalalanao an'Andriamanitra dia mbola tsy anisan'ilay olona nandray ny famindram-pon'Andriamanitra ianao. Fa raha tsapanao anatin'ny fonao kosa Kristy nanova ny antom-pisianao, nampatonga anao, nampahiratra ny masonao ary nampahitanao ny asarobidy ny famonjena. Zany mantsy ny alalana ny olona izay namindrana fo, mahita ny asarobidy ny famonjena, mahatsapa ny asarobidy ny fividianany Kristy azy. Ozy izy ny apôstôly Petera hoe aoko fantatrareo izy fa tsy zavatra mora simba sy mora loha tahaka ny volamena sy ny volafotsy no nividianana anareo tamin'ny entin-drazana fa rasoan'ny Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema izay latsaka indray mandeha monja. Rehefa tonga sensible ny olona, rehefa namindrana fo ny olona dia lasa tsisy dikany aminy ary ny fomba filazan'ny volafotsy sy ny volamena dia zavatra mora simba sy mora loha. Fa rehefa ny olona mbola tsy nahazo an'izay famindram-po izay dia ny volafotsy sy ny volamena zay endriky ny zavatra rehetrarehetra eto amin'izao tontolo zao, endriky ny problema zay tiana ho vahana, endriky ny nofinofo zay tiana ho tanteraka, endriky ny te-hazo an'zaty sy ny te-hazo an'zaroa, iny ny zavatra mibatoerana ao anatin'ny fiainany dia iny ny zava-dehibe amin'ny indrindra. Ka ny olona izay namindrana fo dia mahatsapa fa ny rany Kristy zay sarobidy loatra, io ny zava-dehibe indrindra, ny famonjena ny sarobidy indrindra, eo i masony ny fiainana miaraka amin'ny Kristy sarobidy indrindra. Fa rehefa ny olona ny mbola tsy namindrana fo dia ny zavatra ivelany ihany no sarobidy eo aminy mamaky azy ny fiainany ihany, fa manaolany, ny ankohona, ny zanany, ny asany sy sisa rehetrarehetra, ka na mangataka fitondram-bavaka ary izy dia any amin'ireo foana nomorona ny zavatra rehetra. Zay zany le atao hoe famindram-po zay resahany eto, sensibilité ny amin'ny asan'Andriamanitra, mahatsapa ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny fony. Dia zao mifandeha le izy raha lasena bavy. Ozy izy ilay tenin'Andriamanitra hoe zay tiany amindrana fo no amindrany fo,
ary zay tiany amafina foa no amafiny fo rehefa nateraka indray marina ny olona dia mahatsapa n'ireo zavatra zay lazaiko ireo hoe namindran'andriamanitra foa eny ny asarobidi ny fitiavan'andriamanitra azy a eny ny asarobidi ny fitanana azy a ary tsy miala ao anatiny zany a tsy connaissance zany a tsy fahalalany zany a tsy ranomaso latsa-datsaka kely mandritra ny fotoana vetivety eo pijerena passion du Christ na eo pijerena Jésus de Nazareth na tsy fantatro dia hoe hotsahotsy fo edry Jesosy te maty la ianao te maty te nirotsaka ny ranao dia ohatra zao dia nefa vitsy zay dia tapitra treo mitoy ny fiainana ao ambadika zay zavatra zay tsy famindram-po zay zavatra zay fa fihetsepo n'olombelona fotsiny ihany fa lay olona izay nahazo famindram-po dia miova ny fiainany fa zao nefa mifandehany raha lasy anabavy ary ty afatra ty tena mifantoka manokana zay zany aloha pahany voalohany raha ohatra mbola tsy tsapanao zay famindram-pon'andriamanitra zay a sa te ilaza aminao fa tianao loatra Jesosy ary raiso zay zavatra zay raha tsapanao hoe tena tsy ampy ao anatiko zany am'resa amin'ny tompo hoe tompo tiako tsapo zany famindram-ponao zany tahaka ny nataon'ny tompo a tamin'ny ry zareo a 3 arivolay ny bebaka tamin'ny androny asan'ny apôstôly toko faharoa andeny fafito amin'ny telopolo izay nilaza tahaka zao hoe ary rehefa niaino an'izany teny ny petera zany ireo olona ireo dia voatsindrona tampony izy ka nanontany hoe ry rahalahy inona no ataonay zay ny atao hoe asan'andriamanitra zay ny atao hoe famindram-po rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana nefa raha lasanabavy dia zao manomboka ame mitombo fahalalantsika manomboka ame mahafantatra an'andriamanitra tsika manomboka ame malaza zavatra be deaibe tsika manomboka ame mahay baiboly manomboka ame mahavita vavaka me mahafantatra teoria me mitombo ny fahalalana ary rehefa me mitombo ny fahalalana dia manomboka misy avonavina amin'izay mandehandeha eny an-dalana eny dia manomboka misy négligence zany hoe fanaovana tsinotsinona manomboka tsy tahaka ny taloha intsony le toe-poso toe-panahy ny toe-poso ny toe-panahy talohatra zao hoe avy miasa tsy andry ery izy hodina afana mitokana kely mandoalika vavaka resaka amin'ny tompo a tsy andry ery izy atongavan'le fotoana afahana mba makapozy kely amakina baiboly mandeha ny andro sy ny fotoana lasa tsy misy an'izay fahatsapany zay tsony fa lasa mandeha ordinaire le fiainana zay natao hoe manomboka misy ny fahamafisam-po tsy sensible intsony le fo amin'ilay asan'andriamanitra izay nataony tany aloha zay natao hoe misy fahamafisam-po rehefa namakytsika le bokyny romana toko fa 7 teo dia zao hoe andriamanitra ny tompona andraikitra ny fahamafisam-po sy ny famindram-po ao bokyny romana toko fa 7 izy dia manambara miresaka farao fa rehefa vakinao ny tantarany bokyny exodosy miresaka mikasika ny farao io dia andriamanitra mihitsy no nanamafy ny fony farao rehefa tonga ny loza fahatelo dia nisaoana raha tsy diso dia efa nanomboka nanapa-kehitro farao hoe tena ho alefako ny zanak'Israely fa tena hita lozy ty Egipte ty raha izao ny fandehany fa zao ny toy any tantara rehefa vakinao io exodosy io hoe fa Jehova nanamafy ny fony farao ary dia tsy nalefany indray ny zanak'Israely rehefa manomboka misy fieboebona atao anatiko sy ao anatinao izay efa nateraka indray izay efa niaina ny famonjen'i Kristy izay efa niaina ny firehetana izay efa natsapany zany fahavelomany zany kanefa lasa misy négligence ozy ako teo mialatsiny amin'le teny frantsay fa zay ny malaza azy misimisy kokoa manomboka efa misy tsy fivakisan-doha eny andalandalana eny manomboka alefalefa ho azy eny fotsiny ny zavatra tsy vita dia tompo mamindra fo ny zavatra tsy nety dia ohatra zao hoe na mivavaka ary na matory ary ndraindray ohatrany natory tsy mivavaka ohatrany tsy manina zany ohatra milamina ihany saina nefa taloha tsy nanana an'izany zavatra milazanao misy fahamafisam-po amin'izay vokatra zay zavatra zay satria manina misy avonavona ao boky Petera voalohany toko fa 5 andiny fa 5 sy ny fahenina izy dia milaza tahaka izao hoe andriamanitra ozy izy dia manohitra mpiavonavona fa kosa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena zany hoe rehefa misy ny avonavona ao anatin'ny fon'ny olona dia tonga andriamanitra mifana mafisa-po manamafy an'le fo amin'izay izy raha iverintsika amin'le ohatra ny zanak'Israely teo ohatra dia zao ireo zanak'Israely regny misy avonavona be mihitsy ao anatiny ao zay taranaka voafidy zay olon'andriamanitra sambatra firenena zay manana an Jehova ao andriamanitra tsy ho an'ny Madagasikara zany teny fikasany zany tsy ho an'ny États-Unis zany teny fikasany zany na ho an'ny iza koa Brésil na Afrika Atsimo na tsy fantatro zay be kristianina indrindra fa ho an'ny Israely zany
teny fikasana zany sambatra ny firenena zay manana an'izay vao andriamany manomboka misy freariana amin'izay ao Israely rehefa nitory teny Jesosy tao am-bokin'ny Jaona toko fahavalo raha tsy diso ako ny resaka izy mikasika ny mandevo ozy izy Jesosy raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo fa zao no nambara ny zanak'Israely zay nge taranak'i Abrahama zay tsy andevon'olona akory hatr'izay zany ny atao hoe freariana zany ny atao hoe fieboebona zay nge taky zao e zay nge taky zao e zay nge manana an'izao e zay efa niaraka tamin'i Jesosy e zay nanompo ny tompo foana e zay ohatran'izao e zay navita an'izao e zay nitory filazantsara tany enany e zay nanao rindrakily feno ny stady e ohatran'izao no nataonay e za nge nandrotsaka vola ohatran'izao e fananako rehetrarehetra ohatran'izao e za manana expérience tahak'izao mifiarahana amin'ny tompo za manana expérience raha baiboly tahak'izao za nianatra théologie tery za nianatra an'izao tatsy za mahalala an'ity za mahalala ny roa misy avinavina ho apo dia zao le fanambarany ten'Andriamanitra zay lazaiko teo hoe Andriamanitra amin'izay manohitra ny mpiavinavina hitan'Andriamanitra le fiavinavonanao anatiny fo dia inona le fanoherana zay ataon'Andriamanitra amafisin'le fo dia lasa tsy sensible atsony raha tsapanao zany zavatra zany tatoato mety efa mambolana mety efa matonany tsy mirehitra tsony any anaty famangatsika forsena fa tsy mety mandeha mivavaka fa tsy maheno an'le kasika Andriamanitra tsony tsy maheno an'le hetsika Andriamanitra tsony tsy maheno an'le asan'Andriamanitra ny anaty any fa ohatra mivavaka dia ezahana fotsiny sasa miteny amin'ny teny tsy fantatra fa teny amin'ny teny tsy fantatra efa hay tsy enjery fa tsy entsony ny asan'ny fanamasina ny anatin'ny fo androany ny fotoana mibeba ianao izy izy ny tenin'Andriamanitra ao am-bokin'ny Apokalipsy toko faharoa tsaroa zay nitoeranao 5 izy milaza zay fony ianao mbola tsy lavo dia mibeba ianao ka manaovany asa voalohany inona ny fibebana tokony ataontsika mela mitoeran'ny mpiavinavina fa Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa zay manetry tena nomeny fahasoavana mahatonga ny fo io ho amindrana fo ho sensible ho malemy andaira ny tenin'Andriamanitra miverena ao anatin'izany mibeba isika mandoa ale ao anatrehan'Andriamanitra dia miresa hoe tompo tiako kasianao ny fiainako mamindrafo amiko mamelany eloko rehetrarehetra dia aza mihevitra ny tenantsika ho mahay aza mihevitra ny tenantsika ho mahalala ozy ny afatritsika tsy haiko raha tsaronao ngamany fa 5 ngamany izy iny na fa 4 mikasika an'ilay hoe ho fitsarana ny aviko ozy Jesosy Jaona toko fa 7 andiny fa 7 amin'ny 30 raha tsy diso mba ho jamba ny mahiratra ary ho tonga mba hahiratra ny jamba ary ho tonga jamba kosa zay mahiratra zay misy fiavinavonana tsy mahita ny tavan'Andriamanitra tonga dia amafisy ny fo io ka na hitoriana filazantsara ary ianao tsy sisy fetraikany ao anatin'ny fiainanao zany tsy mahataitra anao zany ny olona miaino an'le afatra tena mirehitra mihitsy misy étincelle ozy izy ny teny frantsay ny maso tena hoe eno tena hoe Andriamanitra miasa ny anatin'ny foko ianao miaino an'le afatra ohatra manao ny tsy hitanao hoe tao ahoana ary zany tao tsy mahataitra azy zany zavatra zany mila tonga saintsika ny amin'ny symptôme ny amin'ny famantarana zay miseho eo imasontsika dia mila miverina ao amin'ny Kristy mba amindrana fo indraytsika ka omena fahasoavana anana ilay famindram-po ao anaty ary ho sensible indray amin'ny afatr'Andriamanitra sy amin'ny fanompona an'Andriamanitra dia ho hitanao fa hiverina hirehitritsika hiverina hononitsika hiverina angetahetitsika hiverina tena aniry hitadin'ny tompontsika ary sambatra izay nona sy mangetahita ny fahamarinana fa Andriamanitra moky azy avy eo zay indray fifampizarantsika amin'ity andron'io ty raha manana fanontaniana ianao aza atao commentaire aza atao SMS fa manorata MP na atsoy amin'ny laharan-tarobia izay efa mipetraka eto ambany eto mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa amintsika tsirairay avy samy tahiny tompo daholo veloma tompoko